atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izy roantsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no tany ketsa ipoirany vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no ijoatsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara ran'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra asika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarano amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Caramarson eto amin'ny radio Compagnie. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage. Andeha isika iankoka sy tsaokan'Andriamanitra mandoalia eo anoloan'ny Tompo nanao antsika fa izy ny Tompo Andriamanitsika. Miarabantsika rehetra ary amin'izao fotoana izao tratran'izao alahady fadimy amin'ny vanim-potoana tsotra mandavantaona tapany voalohany. Ny loha hevitra agnitanan'ny fiangonana ho antsika iny anty agnitananantsika iainantsika mandritra ny herinandro dia ny hoe isika tsirairay no antsoin'Andriamanitra sy irahiny. Andriamanitra miantso atsika rehetra ary magniraka atsika rehetra amin'ny asany ho famonjena ny be sy ny maro. Magnasa atsika rehetra ary ny eglizy iaino ireto vakiteny telo ireto. Ny vakiteny voalohany dia nalainy tao amin'ny boky Isaia mpaminany ao amin'ny toko 9. Tamin'ny taona nahafatesan'ny Oziasa mpanjaka no nahitako ny Tompo nipetraka teo amboniny seza fiandrianana avo sy manerinerina ary nahafeno ny tempoly ny rebareban'ny akanjony. Nisy serafima nitoetra teo anatrehany, ny antso mafy izy ireo ny famaly ka nanao hoe masina, masina, masina ny tompony tafika, feno ny vonany ny tany rehetra. Ny ozongozona ny fanambanin'ny vavahady no ny feon'izay ny antso mafy ary tonga feno setroka ny trano ka ho iaho tamin'izay. Idiran-doza aho, maty aho, fa izaho olona malotomolotra ary ny firenena itoerako malotomolotra, nefa aho nahita mason'ny mpanjaka tompony tafika. Kanjo nanidina nanatona ahy niray tamin'ireo serafima nitondra venafo teny an-tanany, nalainy tamin'ny tandra teo ambonin'ny hotely. Nakasiny tamin'ny vavako izany dia ho izy, jereo efa voakasika ity ny molotrao ka voaesitra ny elokao ary voaonitra ny fahotanao. Dia nandre ny feon'ny Tompo aho nanao hoe iza no irako ary iza no andeha ho ahy, ka hoy aho inty aho irao aho. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra.
Vakiteny masina faharoa taratasy voalohany masinday Paoly apôstôly ho an'ny kristianina tany Korinto ao amin'ny toko 5:10. Ry kristianina havana, ampahatsivoka anareo ny evanjely notoriko taminareo izay noraisinareo sy niorenanareo ary ahazo anareo famonjena raha tananareo araka ny nitoriako azy taminareo, afa-tsy raha hoe ninonino foana ianareo. Izao no zavatra nampianariko anareo ho isan'ny zavatra voalohany indrindra araka ny nandraisako azy. Maty noho ny fahotantsika i Kristy araka ny soratra masina.
dia nalevina izy sy nitsanganko velona tamin'ny andro fahatelo araka ny soratra masina ary niseho tamin'ny Sefasy vao tamin'ny 12 lahy. Manaraka izany dia niseho tamin'ny rahalahy tsy omby 500 izy ary mbola velona mandraka ankehitriny ny ankamaroany ireny, fa ny sasany ihany no efa nody mandry. Raha efa izany dia niseho tamin'ny Jakoba izy vao tamin'ny apôstôly rehetra, ary faran'izy rehetra mba nisehoany koa aho dia izaho izay toy ny tsy tonga volana. Fa mba indrindra amin'ny apôstôly aho, ary tsy mendrika antsoina hoe apôstôly akory aza, satria nanenjika ny Egilizin'Andriamanitra aho, saingy ny fahasoavan'Andriamanitra no nahatoy izao ahy. Tsy foana atao amiko anefa ny fahasoavana, fa ny asa bebe koa no izy rehetra aho, na tsy izaho fa ny fahasoavan'Andriamanitra no niaraka tamiko. Koa izany ary notorinay, na izaho na izy ireo, ary izany koa no ninoanareo. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, maere. Alleluia, masintenin tumpo, masnye maere. Alleluia, masintenin tumpo, Alleluia. Alleluia, masintenin tumpo, raha misy diay itandrina ny teniko izy ka ho tiany raiko ary anko aminy izahay ka onina ao aminy. Evanjely masina nosoratany Masinday Lioka ao amin'ny toko 5. Tamin'izany andro izany i Jesosy nijoro teo amoron'ny farin'i Genezareta ary nifanesika taminy ny vahoaka mba hiaino ny tenin'Andriamanitra. Nahita sambo kely 2 niantsona teo amoron-drano izy, fa niala anasa ny aratony ny mpanarato. Dia niditra tamin'ny sambo kely anankiray izay any Simona ka nangataka taminy mba hiataka kely amin'ny tany. Vao nipetraka teo an-tsambo kely nampianatra ny vahoaka. Rehefa nitsahatra ny teny izy dia nanao tamin'ny Simona hoe, mandrosoa eny amin'ny lalina dia alatsao ny aratonareo ahazoana asan-drano. Fa hoy navalin'ny Simona azy, Tompo, efa niasa mafy nandritra ny alina izahay, fa tsy nahazo na inona, nefa noho ny teninao dia alatsako ihany ny arato. Noho ny nanao izany izy dia nahazo azan-drano be dia be ka rovitra ny aratony. Ary nanatsika ny mpianany izay tena amin'ny sambo kely hafa izy ireo mba ho avy agnampy azy. Dia tonga ireo nofenoiny ny sambo kely 2 ka efa saika ny lentika ny sambo. Noho nahita izany Simona Pierre dia niankoka tamin'ny tongotry Jesosy ka nanao hoe, miala amiko Tompo, fampanota aho. Fa talanjona izy sy izay rehetra teo aminy noho niabetsany ny azan-drano azony, ary toy izany koa i Jakoba sy Joany zanaky Zebede izay ray raharaha tamin'ny Simona. Dia hoy Jesosy tamin'ny Simona, aza matahotra fa hatramin'izao dia anarato olona ianao. Dia nampiantsona ny sambo kely tamin'ny tany niaraka tamin'izay izy ireo ka namoy ny zavatra rehetra ary nagnaraka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy. Ry
kristianina havana raha tamin'ny 2 février teo ary sika ny bazina nandinika ny nanolorana ny tompo tao an-tempoly, nandinika ihany koa ny fiainana voatokana ary nandinika fa isika koa dia zary fahazavana tahaka ny Kristy natolotra tao tempoly i Jesosy manambara fa eo anivosika tokoa lay zanak'Andriamanitra manilo ny fiainantsika, izy ny fahazavana zao tontolo zao ary zay ilay labozia nasehosika nanaovasika procession niditra tao an-deglizy anambarasika fa isika ihany koa no zary fahazavana eo anivon'izao tontolo zao. Ka amin'izao alahady 5 mandavataona izao ary dia mianso asika Andriamanitra, mianso asika izy eo anivon'ny fiainansika io enisika ao amin'ny evanjely ny fomba ny ansony i Jesosy anireo apôstôly mpanarato izy ireo ary tao anatin'ny fahasahiranana azy satria niasa nandritra ny alin'izy ireo nanao an'izay asa fanaratona zay nefa sy namokatra ary dia izay tokoa re kristianina havana raha sy miaraka amin' Jesosy isika aza mieritreritra fa hamokatra ary dia izay no mahatonga milaza amintsika matetika hoe fa indrindra tamin'izao taona ny famindrapo izao aoka hofantarisika fa ny finoana sy tany malemy anorena mpangady fa tany lonaka hoentina mpamokatra ny fiainansika ary dia izay ny finoana hitasika teo amin'ny evanjely ary fa teo anivon'ny fiainana eo anivon'ny fahasahiranana ireo apôstôly ary Simeona mpanarato sy namokatra ny fiainany ka raha tonga ary Jesosy nandray an'i Jesosy izy ireo ary naneraka i Jesosy sy hoe nandeha ho azy zay ny salasala ary Piera kanefa no ny teninao i Piera dia alasako ny arato izay tokoa arakaraky ny andresasika ny tenin'Andriamanitra eo amin'ny fiainantsika ary zay no mahatonga asika milaza fa aoka isika anana baiboly izay tao haingotrano fa ampiasain'ny fianakaviana aoka ny fianakaviana amaky ny tenin'Andriamanitra, andinika ny tenin'Andriamanitra, hiaraka hivavaka amin'ny tenin'Andriamanitra noho ny teninao hoy Piera dia lasako ny arato izay tokoa noho ny afatr'Andriamanitra amintsika dia oka hiroso isika andray an-tanana bebe kokoa ny finoansika, ny fiainan'ny eglizisika izao taona masina izao ary anatin'izao 80 taona ny diosezisika izao no andresasika an-tanana ny dioseze ankatoa ny teniny i Jesosy isika ka hiroso amin'ny lalindalina ka inona tokoa raha nandasaka ny aratony i Piera dia namokatra ny izy ireo ary dia saika horovotra aza ny arato ary dia niroso amin'ny lalindalina tokoa izy ireo, nahazo azan-drano, nahazo laoka maro dia maro izy ireo ka aoka isika koa iroso ary mbola nitoy aza fa nianso an'ireo manodidina izy ireo satria be ny vokatra ary dia izay ny fantaro asisika rery no igoga an'izay vokatry ny vaovao mahafaly, ny hafaliany vaovao mahafaly fa ireo manodidina sika rehetrarehetra ka izay no afatra amintsika amin'izao alahady 5 ary taorianany nankalazasika ny 2 février zay iroso amin'ny lalindalina koa isika andasaka ny finoansika ho lasa paka tokoa ny amin'izao 80 taona zao ny finoansika ka hay ampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro isika ka amokatra ny fiainansika ary indrindra araky ny afatra ny evanjely dia iraina isika na dia sy mendrika aza hitasika ao amin'ny evanjely ny ankohaka i Piera nahita ny fahasoavana izay koa hitasika amin'ny rasatanana 10 fa sy maintsy mahafoy isika
zany hoe mandray ny tenin'Andriamanitra ary manana fahasahina iroso kanefa fataro fa ao anatin'ny fanetretena ho isika niankohaka i Piera ka nilaza tamin'ny Jesosy hoe mela amiko fampanotao sy ny fahamendresika tokoa no maha-kristianina sika fa no ny fahasoavan'Andriamanitra ka ho indrindra Jesosy ary tamin'ny Piera sy ireo niaraka taminy aza matahotra ary dia izay nilazainy Jesosy amintsika ary aza matahotra fa hatramin'izao dia anaratolona ianao izay tokoa no afatry ny Jesosy amintsika koa mianso izy sy hoe ho ansika samirery no fiantson'Andriamanitra sy fiantsoana mikombona ny anson'Andriamanitra araky ny nambarantsika tamin'ny 2 février fa ho fahazavany zao tontolo zao ho famantarana ho mpanarato olona isika zany hoe sy hamatotra olona ao anatin'ny arato fa hanafaka ny olona hitondra ny vaovao mahafaly ary dia izay no ambarany Masindahy-Paoly ao amin'ny vakiteny faharoa izay anambarany fa ny evanjely no mahatonga azy ho apôstôly ary dia ny evanjely no sy maintsy torosika izany hoe ny hafaliany ny vaovao mahafaly ary izay ihany koa no niantsona ny mpaminany araky ny ao mivakiteny voalohany izay manambara ny vocation Isaia mpaminany isika rehetrarehetra ary dia manana an'izay vocation zay ny batemintsika no maneraka sika irosy lalindalina koa andasaka ny aratosika ka okary izao taona masina izao ry kristianina havana no ananatsika fahasahina irosy lalindalina koa anaiky ny tenin'Andriamanitra andasaka ny aratom-pinoany sikasika ka amin'izay dia amokatra ny fiainantsika hitory ny vaovao mahafaly tahaka ny Piera tahaka ny Paoly eo anivon'izao tontolo izao ho fanasina sy fahazavana isika ivonina afoy ny zavadrehetra mety mamatopatotra sika fa ho afaka ao anatin'ny fiadanan'ny Kristy isika ry Jesosy azokona io miaso anay tokoa ianao ary maniraka anay eo anivon'izao tontolo izao fantatrao ny fiainana tsirairay avy tahaka ny Piera izahay masiaro mpanota izahay ka ampio ary fantatrao ny fahalemenay tantano izahay ary ampianaro mandrakariva izahay ary ampio mba sy atahotra atokony ny fahasoavanao ka atonganay ho tena apôstôlinao tokoa ho misioneranao ho misionera ny famindrapo zahay saiky madinika ziaby ho misionera ny fitiavana ny fianakaviana sy raikaraika avy ho misionera ny fanompoana ny voatokana sirairay avy ary izahay rehetra ny ho apôstôly ny famindraponao eo anivon'ny fiainanay andavanandro aoka tanteraka izany minarany ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika no izoatsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atokotran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy sy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy
lay mpiandrony tsara ranolotra ny ainy olo raiky ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra sika mahasafan'izay. olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarson eto amin'ny radio Fania. À toi le roi invisible, à toi Dieu seul sage, à toi Dieu seul sage.